misangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao misangana ka mihazava. Finaritra anisan'ny mampiavaka ny finoana kristianina teto Madagasikara dia ny fisian'ireo toby mpifoazana izay miisa 4. Iray amin'ireny no tantarainanao androany dia ny toby lehibe Manolotrony. Manolotrony dia tanàna kely iray ao Atsinanana Ambalavao, Tsieny Paris. Tao no nipoiran'ny fifoazana faharoa lehibe indrindra teto Madagasikara nanomboka ny taona 700. Rehefa nofoazan'Andriamanitra i Renila manambara amintsika momba n'izany tantara izany ny tonian'ny toby lehibe Manolotrony. Sotra be dehibe nareo moa zany nagnatona ny fifoazam-panahy toby lehibe Manolotrony izay tonga magnadihady ny tokony fantatra. Ny agnarako zany Ramiandro Soa Philibert, tonian'ny toby lehibe Manolotrony. Izay Manolotrony tarihin'ny dada ray aman-dreny ny dadako Josaph Samuel Mivady. Ny Manolotrony moa zany dia samy hafa ny Manolotrony sy ny atao fiangonana fifoazana. Satria Manolotrony dia nipoitra avy amin'ny anson'Andriamanitra manokana. Fa ny fiangonana kosa rafitra avy amin'ny folobe. Ke Manolotrony zany tarihin'ny Andravelojanahary tamin'ny 700 no voasony Jesosy ny Andravelojanahary no niasany. Omby asa Ramatoa ny agnarany Renlahy na Renimoma. Nandamy mihitsy izy tamin'izany fotoana zany. Rehefa hitely miverina tamin'i Jesosy hoe anao ny asako ianao dia nivadiny zany nanao hoe tereo anao ny asa ihany ianao, aleo manao ny asan'Andriamanitra. Dia napetraka zany mahomby asa fa nanao ny asan'Andriamanitra izy nomboka tamin'izay. Ary tamin'ny taona 720 no nielezan'ny fitondran'ny filazantsara eran-tany atao ny fahazam-panahy toby lehibe Manolotrony ary izany nahatonga ny fankazana fa 520 taona ny toby lehibe Manolotrony tamin'ny taona 2020. Raha ny tena marina dia efa 2020 taona ny forognan'ny ny fifoazam-panahy toby lehibe Manolotrony. Ny Manolotrony dia ny Andravelojanahary no nietifany anson'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ary nahatonga anazy ho ny Andravelojanahary fa Renimoma na Renlahy no agnarany dia maty tokoa izy tagnatin'ny herinandro. Alohan'ny hafatesany izy dia niteny tamin'ny olona tamin'ny fianakaviana ho maty aho fa Jesosy zany hanamboatra ahy dia azo itomaniana aza alevina. Ary efa maty tokoa izy tamin'izay fotoana izay dia noentina tany am-piangonana atao Fandana. Iry sy Manolotrony iry misy fiangonana FJKM. Noentina teny izy ary dia efa maimbo ny hisa daholo ny nofony. Fa ny zavatra nahagaga tamin'ny andro alahady zany izay isanganany tamaty nisy zazakely anankiray mbola nandady dia nagnatona ny faty teo amin'ny fiangonana. Ary efa nagnatona ny faty zazakely io dia nihamangitra ilay faty, lasa ilay fofona maimbo. Dia nihesika ny maty dia nisangana tamaty amin'izay raneny Renimoma. Ary nomboka teo zany dia natao hoe Ravelojanahary satria Velomanjanahary. Ny antony nandehanany tany an-danitra zany nampianarina izy fa tsy nahay namaky teny, tsy mahay manoratra. Dia nitory-teny rehefa niverina ary nisy ny fisipika na hoe didy folon'Andriamanitra 5 tamin'ny tagnana ankavia, 5 tamin'ny tagnana havanana nisoratra. Andriamanitra nanoratra azy ka nampianarina namaky teny izy nampianarany hira izy tany an-danitra. Zay no nahatonga anazy Ravelojanahary. Nifidy olo efa dahy izy miaramiasa aminazy i Papa Randrianaivo, Papa Rabotsivao Emile, Papa Rabotsona ary Rasondribe. Io efa dahy io zany no hitany niara-niasa ary mpaminany io malalan'ny zava-miafina niara-niasa taminy. Zay aloha niara-niasa taminy. Fa i Manolotrony zany dia karazana hoe ansa manokana ataon'Andriamanitra nietifany amin'ny olona anankiray nandrena anazy. Ary zay no mahatonga anazy hoe tsy fiangonana izy io fa fifoazana. Ary ny toerana misy azy dia atao toby. Fa nanomboka tamin'ny taona 20 satria tao anatin'ny FJKM izy taloha dia nisy ny fivoriana synodamparitany lehibe tany Toliara
ary de miteny ny filohan'ny FGKM ry zava-mahevedemony hoe manomboko zao zany ianareo izy dia sy mahazo miasa malalaka isony anatin'ny fiangonana. Nanomboka teo zay dia nitady lalana hanao chapelle hitokana hivavaka. Ary tamin'ny taona 7 dia nangataka zay nahazo arrêté mazava tsara avy amin'ny fanjakana tamin'ny andro premier ministre Rabeminanjara zay tamin'ny andro Ravalomanana no nahazo arrêté mitondra ny laharana 21213 3 décembre 2007. Ary nanomboka teo zany tamin'ny nazahoana ny arrêté io dia mahazo miasa malalaka eran-tany manotrony. Ary efa miparitaka izy ery Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina, misy Toulouse, misy Bordeaux, Savoie, Paris, Canada, misy manotrony daholo zany indrindra zany. Isaky ny 2 taona ny ray aman-dreny 2 na 3 mandeha any manokana mpiomana mpiandry. Ka ny asan'ny manotrony zany dia karazana hoe mamory ny olona rehetra hibebaka hifona amin'Andriamanitra satria rasy zao fiainana zao. Ary efa tafidy sao izy dia misy ny atao hoe mpiandry, misy ny atao mpanompo, misy ny atao hoe iraka na mpampianatra izany koa. Ary manotrony mahasamy hafa azy amin'ny fiangonana sy mba karamaina mpiasa ao fa maimaipoana ny rehetrarehetra fa zay afaka manolotra magnomery ny mpiasan'Andriamanitra ao anaty fahazon-tanahy toblibitomien satria araka teny hoe izay sy miasa aoka sy hinana ary ny olon'Andriamanitra dia velominy fileza tsara zay toriana fa sy mba tahaka ny fiangonana hoe miaraitram-bolana sy ato fa maimaipoana ny asan'Andriamanitra ao manotrony ao. Zay ny mahasamy hafa azy amin'ny maha-fiangonana. Ary manaraka izany koa ny sary ho fantatra amin'ny manotrony dia misy fisipika maro samihafa ao ary tena saripady ohatra ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ny alahady, ny fitandremana ny fomban-drazana sy manao fomban-drazana gasy izy fa tsy maintsy ara-pihavana ihany ny zavatra rehetra izay atao. Ny Andriavanjanahary zany ny asany zany dia mpaminany. Fony fahavelona izy dia mahalala ny zava-miafina rehetra amin'ny zavatra miseho. Na misy olo hoavy zany ho tonga ao amin'ny manotrony dia magnatona raneny izy ohatra marary. Tonga dia miteny miloha ny fanahy masina hoe hisy olona ho tonga ao manotrony eto aminao fa misy olo marary tahaka an'izao. Ohatra zany fa misy vehivavy anankiray marary nono ataontsika hoe cancer. Dia niteny Jesosy hoe ho avy eo vehivavy anankiray Rasoa no anarany marary cancer io ary ny lelafinao ibay io. Dia ny lelafina ny bay rehefa tonga tao sitrana avy hatrany. Misy koa anankiray koa vehivavy anankiray koa voan'ny tuberculose. Dia rehefa tonga ao Jesosy niteny hoe hisy marary tuberculose ho avy aminao. Rehefa tonga ao lody zao no ataonao atagnatanao ny vavanao dia asay vo mandrehoka ao anatin'ny vavanao io olona io. Dia nandrehoka anatin'ny vavan'ny Andriavanjanahary le marary tuberculose sitrana soamasara ary sy mifindra tuberculose. Ka i manotrony zany dia mpanasitrana marary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny Tompo. Ka na izy niza marary na inona aretina sy mifidy fa avy eo dia sitrany. Fa saingy tsy maintsy mibebaka, tsy maintsy mifono amin'Andriamanitra, tsy maintsy mandao ny fanompoasapy raha ohatra ka teo sitrana. Fa na marary manahona ny maro efa tamin'ny ombiasa, tamin'ny mpiskidy, tamin'ny dokotera, tamin'ny mpanandro, eny efa maika ho faty aza raha mbola tonga ao izy ka mino sy matoky ny Andriamanitra dia sitrany anaovany asan'Andriamanitra izy dia sitrana soamasara. Ary raha ny Andriavanjanahary moa zany amin'ny maha-mpaminany azy dia mahalala ny zava-miafina rehetra izy. Ka 5 amby 100 taona izy zay vao maty tamin'ny 570 ary mahalala ny zavatra rehetra tokony hatao. Fa nanomboka tamin'ny 7 zany 7 dia hoe tsy mahazo maminany intsony manotrony. Tsy misy mpaminany intsony zany manotrony amin'izao fotoana zao fa finoana zany no anaovana ny asa. Fa tamin'ny andro Andriavanjanahary tamin'ny andro efa daya dia mbola mahafantatra ny zava-miafina. Fa amin'izao fotoana zao kosa izay mino sy matoky ny Andriamanitra dia tsy maintsy sitrana raha vao tonga ao indrindra fa raha mino zany rehetrarehetra zany. Ka raha ny Andriavanjanahary zany hatreto dia mbola tsy maty ny asa soa nataony satria izy dia nanao ny asa soa teto ambonin'ny tany ary ny tarigetrany nany filamatra na hoe fanevana manotrony dia fanetretena. Zay no napetraka Jesosy aminazy hoe ianao dia mpanetritena, mpaminany vavy mangataka amin'Andriamanitra ho an'ny firenena. Ka ny firenena rehetra izay teo velona, teo afaka amin'ny fangazana ny asan'ny Satana raha vao miditra amin'izany fifohazam-panahy toblibilotra ka mino an'i Jesosy dia sitrana avokoa arak'izay.
na dia tsy misy intsony aza ny mpaminany ao amin'ny WB manolotrony araka izay nambarany ny tony tao anatin'izay fanadihadiana izay dia everinay fa anisany mbola manan-kery sy tokony mbola ampiarina ny teny fanevany WB manolotrony manao hoe mpanitry tena, mpaminany ary mivavaka ho an'ny firenena. Anisany tena ilainy zany ary isika zanaka manolotrony rehetra maneran-tany izay mahita an'izao fanadihadiana izao dia entanina mba ampiatra an'izany fanetretena ary hiaina ao anatin'izany asany fanahy masina amin'ny alalan'ny faminaniana ary koa mba hivavaka ho an'ny firenena malalantsika ety. Dia samy tahina Andriamanitra.